faly tavamitsika indray ny anio de vidéo momba resaka fanadinam-panjakana ho an'ireo olona hafakely no resantsika. Maro mantsy ianareo ray aman-dreny taletsekoly manoratra aty amiko de aleoko manao valim-panontaniana hitany be sy maro mba ahafahantsika ihany koa manana an'izay fahalalan'izay ary mba ahafahantsika mahafantatra hoe inona ny zavatra tokony ho atao. Tao anatin'ny 10 taona ny autisme Madagasikara de nataontsika ho lahara-pahamehana ny ahafahana manaiky fa misy an'ilay fahasamihafana ary misy an'izay fahasamihafana izay ihany koa rehefa miatrika ny fanadinana ny olona hafakely. Isaorana moa zany ireo tompon'andraikitra ny fandimby niezaka napiditra tsikelikely an'izay resaka fanekena ny fahasamihafan'izay tao anatin'ireo fanadinam-panjakana. Hitantsika moa zany fanateo ny CPE na ny BPC na ny BAC nisy an'ireo olona hafakely olona autiste niatrika an'ireny fanadinana ireny efa victoire ngeda be zay fa eo ihany koa ny hoe maro tamin'ireny no afaka izay mbola ataontsika hoe victoire lehibe ihany koa. Inona raha ny atao raha ohatra ianao ka ray aman-dreny manana zanaka hafakely izay hiatrika amin'ny baccalauréat. Efa vita moa zany izay CP vita izay BPC fa hiatrika amin'ny bac ary mba ahafahantsika ihany koa miomana mety amin'ny taona manaraka ohatra ho an'ireo sekoly na ny ray aman-dreny manana an'izay olona hafakely hiatrika ny fanadinam-panjakana izay. Ny zava-dehibe voalohany aloha de ny taratasy manamarina fa hafakely io olona io na autiste na trisomique na misy fahasamihafana hafa izay avy amin'ny ataontsika hoe dokotera afaka manamarina an'izay na eo ihany koa avy aty amin'ny fikambanana ohatra raha ohatra ka tsy nanana an'ilay enti-manana nanaovana an'ilay taratasy ny ray aman-dreny teny anivony ohatry ny hoe psychologue na pédopsychiatre. Zay ny mahazava-dehibe an'ilay hoe midira fikambanana midira ny fikambanany autisme Madagasikara mba ahafahana mahafantatra tokoa fa ianareo de mpikambana ary tena autiste tokoa ilay zanakareo. Rehefa vita zay de mila taratasy avy any amin'ny sekoly na ka candidat libre moa zany de avy any amin'ny ray aman-dreny manao an'izay fangatahana fa mba mangataka izay fanamboarana ireo mety hoe fahafahan'ilay olona miatrika ny fanadinana ampitoniana sy ahafahan'ireo olona miatrika ny fanadinana ampitoniana koa ho an'ireo olona miray sahala aminy. Satria izay foana mipetraka ny tsika hoe ny zoantsika eo fa ny zoan'ny hafa ihany koa mila jerevantsika. Raha ohatra ka mangataka ianareo mba hisian'ilay olona mpanaraka na AVS na mpampianatra manokana izay tokony hanaraka an'ilay zaza mandritra an'ilay fanadinana de misy an'ilay taratasy miaraka amin'ny karapanondro miaraka amin'ilay fangatahana manokana. Ireo taratasy ireo de hoentintsika dien'izao eny amin'ny Cisco na entintsika ihany koa eny amin'ny office du BAC izay responsable ny fanadinana BAC zany eo amin'ny faritra zay misy anao. Iry zareo no metsika an'ilay fangatahana. Afaka omenareo ny contact ny autisme Madagasikara raha ohatra ka misy fanontaniana tian'iry zareo atao. Rehefa misy an'izay taratasy fangatahana sy fifanantonana izay de reto avy ny zavatra tokony hodinihana miaraka amin'ny tompon'andraikitra. Voalohany hoe aiza ho aiza ny tokony hametrahana an'ilay tanora satria raha ohatra izy ka manana geste stéréotypé na ihany koa izy misy an'ilay fihetsika ohatra ny hoe tampoka faly izy na raha misy anxiété izy de mety manao an'ilay feo kely na mipelipelika izy de tadidio fa mety manakorotana ny mpiadina hafa ihany koa zay. Afaka miadina miaraka amin'ny mpiadina rehetra ao anatin'ny salle ve sa tokony atokana raha ao anatin'ny salle miaraka amin'ny rehetra izy tokony ho atao any aloha ve izy sa tokony ho atao any ariny sa ahoana mila jerevana zany zay zavatra zay. Ary de ny voalohany de mila azavaina ao amin'ny mpitantana ny fanadinana hoe inona avy ireo zavatra tokony ho fantatra ary inona ny mety zavatra mitranga mba ahafahan'ny rehetrarehetra tonga de malala fa tsy ho taitaitra zany. Eo ihany koa no hoe zay zany voalohany
afaka manao fanadinana miaraka amin'ny hafa ve izy sa mitokana salina. Mila resahana zany, fampiresahana zany. Faharoa ho an'ilay olona mety hanaraka. Ilay olona mety hanaraka dia tokony manana batra ary fantatry ny ao anatin'ny fiadidin'ny fanadinana fa io olona io dia manaraka any ito olona ito. Le manaraka moa ahoana hoe ao ivelany izy mandritra ny fotoana ahoana. Raha ohatra ka misy krizy dia iza no antsoina sy ny sisa sy ny sisa. Raha ohatra ka eo ihany koa hoe mety misy fikorontanana kely dia io olona io zany no ahafahan'ilay mpiambina sala sy ny directeur miresaka. Eo ihany koa ny tokony resahana eo amin'ilay fivoahana satria matetika ny olona autiste tsy andry an'le hoe misy règlement mantsy le fivoahana ary mety mahapenalize ny zanakitsika dia tokony resahana mialoha zany hoe izy hoe mila mandeha mivoaka kely rehefa misy an'le anxiété rehefa ikikika izy dia izy no tokony ikikika rehefa manao an'le te hivoaka izy dia inona ny signe tokony atao sy ny sisa. Mila resahana mialoha zay. Eo ihany koa le resaka fitaovana satria misy ny hoe fitaovana tsy mahazo kitiana kanefa antsika mahalala fa ny olona autiste ohatra dia mila an'ilay nonorsana izy ohatra zany resako zany na ravikazo izy na misy an'le fitaovana kely maro samihafa hoentiny mba tsy anxieux izy. Ohatra hoe misy manana an'le ballon reny misy efa manana zavatra ampiasaina isan'andro dia mila présentena sy fantatry ny olona hoe tsy fraude iny fa iny ohatra ilay entiny se calmer. Ny afaka atao ihany koa dia hoe mangataka an'ilay olona autiste mihitsy hoentina eo amin'ilay tompony andraikitra mba ahafahany fampiresaka sy mahita hoe io marina le olona. Tena mahafinaritra aloha dia hoe efa manomboka mahatsapa sy mahalala an'izay fahasamihafan'izay ny ao amin'ny resaka fanaovana fanadinana kanefa tsy kelikely ilay izy ary fanabeazantsika ihany koa an'ny hafa hoe misy olona hafa kely miaraka manao fanadinana dia alohan'ilay épreuve raha ohatra ka ao anatin'ny saly izy dia mila ampahafantarina kely an'ilay olona miray saly aminy hoe misy an'izao misy ka ohatr'izao ato amin'ny saly karaha misy zavatra ohatran'izao zao mikikika kely na misaotisaoty kely na feo ianareo dia aza taitra fa tohizo foana ihany ny fanadinanareo fa misy olona hafa kely miaraka manao fanadinana amintsika. Zay no torohevitra sosokevitra kely raha misy fanontaniana dia ataovy amin'ny commentaire ihany dia mamaly ny tena araka izay arak'izay vita. Isaorana ny ministera ny fampianarana ary manentana trany antsika rehetra mba ame alalana ny olona hafa kely anao ny fanadinana arak'izay mahafa kely azy zay ary anao tolo-tanana ho azy ireny mba ahafahan'izy ireo ihany koa manao ny fianarany. Misaotra indrindra tompoko.